Amizao vanim-potoana iainantsika zao dia maro no misandoka ho mpitandro filaminana ary misy loko ny vahoaka malagasy. Tranga iray tahaka izany tian'izay niseho teto Andrenivohitra. Voasambotry ny mpitandro filaminana ny lehilahy iray misandoka ho polisy mpiasa ny brigade criminelle. Efa maro moa ny fitarainana voaray mikasika ity lehilahy ity ka zao tratra izao ny mpisoloky polisy izay. Trateky ny mpitandro filaminana ny sabotsy lasa teo ny polisy sandoka milaza azy ho miasa eo anivon'ny brigade criminelle ary fantatra amin'ny anarana hoe Belo. Misy avaly ny fitarainana voaray mikasika ity polisy sandoka ity. Rehefa tratra izy nataony fisavana azy dia mbola natatrarana basy sarim-basy zany eny ambalany izay hoentiny manindrinindry an'izay olona rehetrarehetra eny. Dia rehefa nijerena ny kara-panondrony dia sandary indray no asany. Rehefa nosavaina ny motoany dia nahatratrarana mandat amené avy amina mpitsara anankiray fosoka hoentiny manindry olona ihany koa zany izy io. Dia rehefa nosavaina ny tranony dia nahitana puce telefônina efa 20 mahery ho an'ireo olona voasandoka zany dia rehefa azo le zavatr'olona dia vonono ny telefônina dia miangonao zany zay puce zay. Ny sarimbasy hita teny aminy moa dia sarimbasy metalika fataony ao anaty etui. Ny fisandohana ataony dia entiny maka zavatr'olona ary efa maro ireo tratrany. Na polisin'ny PC izy dia maka zavatr'olona, pièce-na moto, maka telefônina. Fa hoe polisin'ny PC dia rafonany amin'ny basy le olona dia ivadiako ianao tsy fantatrao nga ianao fa zaho ianao nge manana raharahany aminay ihany tsy ho azoko nga ianao sy ny etsetretra. Dia izy ihany koa zany misy ny olona samboriny ihany plainte anankidimy hafa koa io izay tamin'izay izy mbola tsy tratra moa fa zao izy tratra dia mivoaka tôly izy samboriny avy any Analakely na avy any 67 na avy any Ambojatovo any le olona dia hoentiny dia ajano eto amin'ny élément na eto amin'ny domaine eto dia andraso vetivety fa ho any amin'ny bro dia no mandeha mitsofoka ato amin'ny brigade criminelle zany izy dia afeo izy manjavona. Dia le olona zany miary vasoka io dia amin'ny farany le olona tonga ato mandondona mitady any Belo. Dia tonga ato dia tsisy an'izany Belo zany atao aminay dia nisy an'izao tsy an'izao dia very ny volan'le olona na very ny moton'le olona sy ny telefônina sy ny karazany. Mety mbola misy namany hafa raha ny fantatra satria dia nahitana takibolky ihany koa teny aminy. Misandoka ho afaka mikarakara ireo izay mangataka visa ihany koa i Belo ary nahitana pasiporn'olona izay anisan'ireo voasoloky teny aminy. Nanamafy moa ny lehiben'ny BC fa ireo tena polisy izay manatanteraka ny asany dia tsy maintsy mitondra ny carte professionnelle sy ny ordre de mission ary tsy mandeha irery fa miisa 2 farafahakeliny ka mila mailo hatrany ny tsirairay arak'izany. Mbola ao anatin'ny famotorana tanteraka moa amin'izao ity raharaha polisy sandoka ity.